Miarahaba antsika rehetra indray ny tenako ny ambassadeur-ny soa sy adia no mandroso tokantantsika indray amin'ny zao fotoana zao tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny toy ny fampianarana indray larina fafito ny fampianarantsika androany manonona ny hatsarany soa amintsika tsy avy tokantrano ary mirary sotsika etra samotaina so ihany koa ao anatin'izany rehetra zany dia mirary satria fezatsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana efa miezaka mihitsy tsika monjy ny fanahin'ny olona ataontsika hitany Soa mihitsy ny dada Iava zany efa miezaka mafy ny ambassadeur-ny soa sy adia sy ny zanak'Andriamanitra rehetra efa miara-miasa miara-miady mafy ampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra zao ho hitan'izao tontolo zao fa tena misy ny famonjena tena misy ny fanafotana ary tena misy le hoe fitiavana ny men'ny Andriamanitra mahery izay omenantsika rehetra manerana an'izao tontolo zao zay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona satria olombelona moa no vonjena zao dia miraso anareo olombelona rehetra zay adia ambassadeur-ny soa tonga soa dia milantsilanta ny teny zany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny soa toriny sy adia voavonjy ianao fa magnina moa zany ny hoe tsy maintsy atao batisa ny soa ato amin'ny Ziadia satria Ziadia no magnina moa no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao zay ka ovakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy magnina tsy maintsy hoe atao batisa ato amin'ny Ziadia no vao mety satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy zay ny lalàna zany raha vakitsika atao amin'ny bokyny Galatiana 3:27 zay ny itondrasantsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany dia tsy mety io azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao fa misy lalàna amin'ny fean'io sy miazona an'io misy lalàna amin'ny fean'io sy miazona an'io mba hetsika eny angambany sary teknisana ka rehefa narimiko anareo fanitsiana teo Galatiana 3:7 andinin'ny 7:20 tsika moa miezaka manao zavatra io moa zany tena ho tsara foana afinahitra ny Soa ny voalohany indrindra zay nitondra ny famonjena ary afinahitra ihany koa ny olona zay mandre zany mbola sina fanitsiana foana ihany n'izany azany Galatiana 3:7 andinin'ny 7:20 Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Soa dia mitafy any Soa tena mbola tsy mety mihitsy le sary teknisana fa tenareo mihitsy ny sina fanitsiana aingana dia aingana fa tsy mety io dahoara zany hoe eto zany le lalàna dia miteny mihitsy ny hoe fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Soa dia mitafy any Soa ka ny dika teny mety hoe na iza natao batisa ho an'ny zay voaositra satria le voaositra moa dika le Kristy io na iza nareo natao batisa tao amin'ilay voaositra dia mitafy an'ilay voaositra zay mety tsara izay zany hoe eto zany tsika dia miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za ary ny soratra masina avy any amin'ny Soa ilay naniraka any teny hoe raha natao batisa tao amin'ilay voaositra ianao ka iza ilay voaositra ny arahanao raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesasy no nanaovanao batisa zany hoe le pastera na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy dia zao mitafy an'i Jésus ianao na mitafy an'i Jesasy ianao na mitafy an'i Jesoa na Jesu ianao zay ny lalàna zay tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany ka raha vao natao batisa zany ianao dia tsy maintsy mitafy an'io ianao ary tsy ala aminao zany novenoviny dia hitantsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa atao amin'i Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy dia mitafy an'ilay Andriamanitra tsy izy ianao Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandra anao didifolo tsy izy ny dikan'izay Andriamanitra tsy nahafaka anao tamin'ny fahotana fa voamay nampanota anao tsy izy ny dikan'izay
satria fa haitsika tsara fa lay didifolo dia tsy natao an'ny amerikana na ny frantsay na ny anglizina na ny sinoa sy ny malagasy ny la réunionnais sy ny mauricianina sy ny tsy haiko tsony tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana ho an'ny zanaka israely irery any ka raha vao ny hafa firenena mitandrina didifolo dia fa lasa nitandrana didifolo zany ny batisanao ihany koa ny dikan'izay zany hoe batisana ampitandrana didifolo anao satria lay jesosy ny tomponao dia mampitandrana didifolo zany hoe dia voafaty anao zany dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny ela satria hita amin'ny akanjonao lay didifolo ka rehefa maty anao dia io nitan'ny Yahosoa voalohany indrindra dia ho atsipiny any amin'ny ela anao ho any amin'ny farihy mirehitra sy ny solofarany hafaranao izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fananao dia manatolo anao ny ambassadeur-ny Yahosoa ziady satria ny ambassadeur-ny Yahosoa ziady no efa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrana didifolo zany na hoe mindana miaraka amin'izany jesosy zany na Jésus na Jesus fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Yahosoa fa rehefa miaraka amin'ny Yahosoa anao dia afaka mifahotana tsy manoto intsony aro madio mandrakizay ianareo ka ianareo zay natao mba tsy atao amin'ny jesosy io mihitsy zany na natao mba tsy atao amin'ny rafitra didifolo io mihitsy zany dia tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany intsonynareo mandrakizay tsy ho voavonjy zany tsony ianareo mandrakizay ary tena mahitsy be zany teny zany oatsika rehetra tokantrano izany hoe ny teny zany dia manambara mihitsy fa zay rehetra natao batisa atao amin'izany rafitra didifolo zany taon'io didifolo io ka nitandrana didifolo sy ny lalànany Mosè dia avy hatrany ny valiny dia mitafy an'io ny hoditra ny ray manontolo io vatanao io zany dia mitafy an'io hoe ianao dia miaraka amin'ny didifolo sy lalàna Mosè zay zatra falazain'Andriamanitra fa tsy azonao atao dia ianao zany dia mitsangana ho mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao zany ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao satria mandika an'ilay lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farihy mirehetrafo sy solofara ianao mba tsy hahatongavanao any zany vonoa io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny Yahosoa zay toriny ziady satria ziady reo ny manalanao amin'io didifolo io ary tsy mahazo mitandrana io tsony anao satria efa nampianariko lalàna efa nampianariko teto fa tsy misy Yahosoa nampitandrana didifolo mihitsy niverenantsika kely le teny fa io Yahosoa io mihitsy ny ara dia mahafantatra mihitsy fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna Mosè ary tsy azo anesorana donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary vakitsika amin'izay le teny satria mbola miditra amin'le didifolo tsika dia verenantsika miditra amin'le hoe io jesosy io tena tsy maintsy vononao koa vononao koa io vao mety vononao amin'ny batisa ty amin'ny Yahosoa zay toriny ziady satria ny fampianarany ziady zay mitondra makany amin'ny lanitsy ny lanitra dia zay hoe tsy mahazo mitandrana didifolo tsony fa miala tao ary atao batisa mandravan'io mihitsy ianao satria ny ravan'ny Yahosoa teo amin'ny azy fijaliana io fa nomeko anao ny antony ary manaraka ny Yahosoa ianao rehefa avy eo fa tsy manaraka ny jesosy tsony na Jésus na Jesus fa manaraka ny Yahosoa zay am'izay no arahanao zao dia atao batisa atao amin'ny Yahosoa ianao zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna zay le hoe atao batisa ianao voavonjena zany ka ho vakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra nambarany Yahosoa am'le hoe tsy maintsy Matthieu 5:18 tsisy foana koa ny lalàna na literana teny tolotra ray aza Matthieu 5:18 vakitsika amin'aran'ny Yahosoa efa nazavaiko daholo moa tony Matthieu 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa dia entany ketra dia ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aoriana zay famakeko anazy dia mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara amin'izay sary zay fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na dia litira ray na tendrotsondra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra inona le tsy ho foana tsy ho foana zany le teny hoe aza nampiana ny teny dia aza nesorana ny teny tsy ho foana zany io teny io Deutéronome miatoko 4:5 ty zany le tsy ho foana izy Yahosoa hoe tsy misy ho foana reo lalànareo na litera ray na tendrotsotra ray aza zao ry izy aza ampianareo ny teny zay ndidiko anareo zany hoe zay nyteneny dada Iava zany dia aza nampiana dia aza nesorana fa tandremo ny didiny avahandriamanitra reo zay ndidiko anareo
tandremo le didin'andriamanitra tandrema zay nandinianareo ka inona zay teny zay a dia zao le teny voasoratra hoe natokana hoany tsy azo entina tia Madagasikara ny didy fosilana Mose, tsy azo entina ny France, tsy azo entina ny Angleterre, tsy azo entina ny Chine, tsy azo entina ny Amerika, tsy azo entina ny Danemark, tsy azo entina ny Islande, tsy azo entina ny Finlande, tsy azo entina ny Espagne sy ny maro samihafa be dia be, tsy azo entina makany. Zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra mantsy a araka ny Deutéronomie toko fahenina andiny voalohany. Zao le voalazan'ny ten'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronomie toko fahenina andiny voalohany. Ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zay nasainy avy Andriamanitra reo a hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany zay alenareo holovainy. Io zany le tsy azo ovaina io teny io ary tsy azo anapina io teny io hoe zao didy zao a dia ampianarina anareo ary arahanareo zay nasainy avy Andriamanitra ampianarina sy arahina sady ampianarina zany izy io ary arahana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay, aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarinao amin'io toerana io izy a na ho arahana amin'io teny io a dia mazava be any amin'ny tany zay ho alehanareo holovany ho alehan'ny zanak'Israely zany ka ny toerana nandehanany zanak'Israely a holovany a dia Israel io tany Kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany. Israel izy am'izao miteny zao zany hoe ao Israely irery any no azo tandremana fa tsy azo entina tia Madagasikara zany mihitsy. Tena voarara lalàna tsy azo entina tia Amerika, voarara lalàna tsy azo entina tia France, voarara lalàna tsy azo entina any Angleterre, voarara lalàna tsy azo entina any amin'ny Arabo. Zay tsy azo mihitsy a tandremana amin'izany toerana zany fa voarara lalàna. Zany lalàna hoe tsy azonareo atao no mitandrina an'io. Nefa ny jereo nareo nitandrana daholo dia zay ilay hoe rehefa nitandrina ianareo dia nandika lalàna nefa dia rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo a tamin'io didy folo io ianareo dia mipetraka eny amin'ny vatanareo le didy fosilana Mose zay le hoe ka natao batisa tamin'io nako miraikitra amin'ny vatanao io zany ka rehefa miraikitra amin'ny vatanao io zany a dia miraikitra ao anatin'ny vatanao iny zany le hoe mpanoty ianao mandrakizay satria nandika lalàna, mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna. Ary le mpanota efa nampianarantsika foana fa hoe ho any amin'ny elo ny mpanota ka ianao zany dia dia makany amin'ny elo d'office raha vao maty na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao. Zareo mihitsy ny ara no any amin'ny elo miaraka aminao dia reo mpitondra fivavahana rehetrarehetra reo a na inona grady na inona klasiny a miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo. Ary zay ilay hoe ataonareo ahoana zany ny anaran'io fitafiana io satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy atao ambony tany a afa-tsy tokana rery ihany a dia zay nitory an'izao fanafana ny fahotana nitory any Ahosoa ary hoe afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy. Mazava zany fa efa madio izy matongotonda an'izao teny zao fa ianareo rehetrarehetra dia efa manoto daholo ka ianareo mifanao batisa any io a dia mifanao batisa ao amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo nomenareo ny namanareo samy mifanome poizina ary samy fampizara poizina. Ny batisa ny fanaovanareo dia poizina ho aminareo saminareo ihany. Zay no mahatonga hoe mila pitenao amin'izay ao ry miala amin'io ianao na pastery ianao na mopera ianao na mpitondra fivavahana ianao na kardinaly ianao na inona fiantsoana anao dia antsonanao anatiny ny ziady rehefa teo vonjena rehefa zay na tonga hoe miala amin'ny kontrana devoly fa devoly ike nampianatra anareo an'io tonga zay ady navitra anareo aza manaiky hovonoana devoly tsony mazava be io sary io ane ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely reny nge io dia ahoana moa zany nidirana ao anatin'io. Exodus toko 8:10 faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 10. Ino nge ty averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna amin'ny Mose dia mbola hotandremanao ihany le izy. Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no nolazana hoe mitandrina nyty didy folo sy lalàna Mose ty ireo no asena mitandrina an'io.
tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na comoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao am'izany mihitsy nareo za soatra masina voararany lalàna mihitsy mazava-be io teny io e zany tsy misy hoe araky ny eritreritra soratra masina miara mahititsika miara mijeritsika miara mamantatsika fa tsy koa ny hoe zatra nalevalevako taminao fa matoa tsy isy fantatranao zany a satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te handehandeha fotsiny e zay ny maro fa ny tena ny ran'andriamanitra dia mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao zay ny tena olona ny ran'andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena dia ny manalanao mitony rafitra ito satria mamony ireo zavatra ireo satria valazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany dia zay dia amin'ny andiny fadimy hoe andiny fadimy ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko a dia ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo zay firena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra ka ity zatra ny faneken'andriamanitra tamin'ny zanak'israely ity zany a zay ny lazay ny fanatokana ho an'ny israeliana reny sy ny taranaki akobo dia nididy folo sy lalàna mose tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy ny eo ka izany teny zany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io ary io tena lalàna napetraka andriamanitra mihitsy io porofony zany a nyvoalaza ty amin'ny bokyny salamo amarana atsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vo mety io satria efa miraikitra mioditra hoe karaha vo maty ianao a mandeha ny fitsarana tande vo mandeha ny fitsarana dia nao no hita eo hoe iova mitandrana didy fosilana mosy anao a mipetaka eo amin'ny oditra anao dia trange mazava mpandika lalàna dia tsy maintsy makany amin'ny hela anao ko efa mazava lalàna hoe ary dia seo le tena mpandika lalàna zay o levony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna o tsy peny amin'ny helo ny dikan'izay ne tia soliana faharoa toko faharoa ndiny fa varo sy ny fahafolo zao fakitsika aloha le ten'andriamanitra ny bokyny salamo salamo 147 a 19-20 ny antony zao fampianarana zao zany dia hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'i jesosy na jesoa ianao jesus jizasinao ianao tsy maintsy miala teo anao fa raha vo maty anao dia any amin'ny elo ka tena mifaliry amba amin'izao fotoana zao anao nandrean'izao fampianarana zao ho anao le famonjena ny dikan'izay mifaly raha tamin'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao a faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'andriamanitra ianao tsara mizay ry mikasika le didy fosy lalàna mose mbola miverina le teny milaza ny teniny amin'ny akoby izy ary ny didiny tsy ny fitsipiny amin'ny israely mazava-be mihitsy ny famerenana le teny eto hoe any amin'ny israelianina ihany izy sy zanataranaki jakoba no amin'ny akoba no nambareny amin'ny ty teny ity ao amin'ny andininy faharoapolo tsy mba nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy zany hoe tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mba fantatry ny eny tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lalàna mose na nina nefa ianao zay mahita nasy mandreana io na eny didy fosy lalàna mose io nge le hoe tena nisy namosavo mihitsy reny hoe nefa nyreny teny reny le hoe tsy azo napinany tsy azo nisorana dia namafisina atao amin'ny salamo hoe tsy mahazo mahafantatra no mihitsy ny hafa firenena tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany tsy fanao zany tena fady mihitsy zany fa io dia hoe nomena-po izy ny anao ny tevolona ndefa anio a ka izay no mahatonga ny ziady a mbola miantso hatrany ampitondra fivavahany eo maiza manetry tena maiza manetry tena fa hamonjy ny diako a hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy a tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao na inona ianao a fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur ny fanavy any aminay dia mitovy daholo reo ovonjena ary io fanahy io no ovonjeny ziady a za tsy hamonjy ny nofonareo fa ny fananareo zao ovonjeko zao a ary metezy ovonjena am'izay fa jereo ty loza manano tanina mahazo aminareo ty ne jereo ty loza manano tanina mahazo anareo ty ny fivavahana rehetra zao teneniko zao dia zay andriamanitra ndra tomponareo tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo ary ny mpanota makany amin'ny elo dia jereo le andriamanitra ny tomponareo fa reo nge tsisy mavita manotra ny teny io andriamanitra marina io e tsy misy zao andriamanitra marina ampianarako anareo zao hoe iayavaly e dada malalako a ary ahosoala zoko malalako zay naniraka izy mianakareo no naniraka ana zao zamitory ny marina aminareo dia metraka fahantainareo na hoe ahoanarany mamarina anao sy mampadio anao ho avy eo tsika ho avy eo tsika
araka lalana zay omena fa alohatsika hijerina hoe tsy metsy miala am'ilay jesosy koa nao lay jesosy jesoa na jesosy jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny tsy naafaka anao tamin'ny fahotana iny mahay azany daholo tsika rehetra eto ambony tany ka hititsika am'le hoe zava-doza nampianariny lay andriamanitra tsy izy ianareo lay jesosy jesoa iny a na jesosy jizasy satria nampanotanareo izy zao ny lalàna zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Yahosoa ao amin'ny Jaona zay le tena izy Yahosoa le tena izy mbola ampianariko atsika koa moa zany na tonga ny hoe anarany Yahosoa atria nisy nametraka fanonteny ihany koa zany de zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina atsika fa aro foana fampianarina rehefa resy lahatra de miantso am'izay manao batisa ary sy ady ay fa miantso no rehetrarehetra resy lahatra fa io raha vao tsy atao batisa nareo de vereny amin'ero indrindra fenareo zao teny zao miaza mba maty am'izay nareo fa raha nareo maty am'izao tandy any amin'ny elo direct daholo nareo de aza miteny hoe zay tsy matahotra elo raha tsy matahotra elo anao a de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mponao fanafody rehefa misy problème fa matoa mbola mitady an'ireny anao a olona matahotra ny faty anao dikan'izay ka aza mianatra amin'ny be vava ny dikan'izany ka vakitsika ary ny Jaona toko fa 5:7-10 ovakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa Jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitany Yahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy ino efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo ozy ny teny io zanak'Andriamanitra tena marina io Yahosoa no anaran'le teny izy aza manota intsony ozy nefa nyjereo nampianarin'ilay jesosy anareo na zizio anareo na jizasy anareo manota foana de mibebaka indray rehefa sabotsy lahady de manota indray de mibebaka rehefa sabotsy lahady satria maninona hony satria hony hoe milololo lanitra ka tsy maintsy lena ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota jerevo am'izany ny tena famonona olona nefa ny lalàna de miteny mihitsy ny ary hoe noga avakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalàna de miteny mihitsy ny hoe ny mpanota ndraika ho any amin'ny elo ary ny dada Iava de ny teny mihitsy ny eo Matio a toko fa 5:7-8 zafady Matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lanitrinanitra nefa n'lay jesosy na jesosy Jésus jizasy ary mampianatra hoe tsy maninona fa amin'ny maha olombelonao tsy maintsy manota ianao hoe Andriamanitra micomprendre an'izany ay ve Andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy zao ny teneniny Matio 5:48 koa am'izany aoka ho tanteraka ianareo a toy ny fahatanterahany rainareo zay ny an-danitra tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lanitrinlanitra zany ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ty ny voalohany eto am'ty tany ambony tany planeta antairanareo ty zao hitanareo zao ny voalohany zao tsika aloha jerikely le teny hoe tanteraka zay mokaroatsika vetivety aloha zay teny zay voninahitry dada Iava de avetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany a tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo tsy tanteraka de lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka tena misy nyle tanteraka zany araka ny bokiny aiza mo izy iny dao jerevatsika kely kiariko akely an'izay aloha Philippiens 3:15 no jerevatsika vetrany jerentsika le izy any fahitatsika le izy ko aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany ka ny dikan'io tanteraka io tena hoe parfait tsisy tsiny vakitsika amin'ny teny frantsay indray izy io hoe Philippiens 3:15 ho vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa Philippiens 3:15 voilà nous tous donc qui sommes parfaits vakio tsara hoe nous tous donc qui sommes parfaits itsika rehetra zay efa parfait natao hoe parfait de tanteraka ka tena mihitsy zany ny parfait ndikazay atao ny Yahosoa ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany a fanoerana an'Andriamanitra dony eo ataonareo e zay no tonga na miteny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany nge hoaka ho any amin'ny elo e satria misy mihitsy le parfait fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait zany na tonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombelona rehetra hatram'izay
tsy misy andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo de voly daholo zany niaraka taminareo hatramin'izay mahatonga saina ho anareo zay tena mitady an'andriamanitra miverena ty amin'ny Yahosoa. Yahosoa le tena izy de zao tory izy ady azo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy dikan'izany hoe miala aminy tony zatra tsy matateraka anao tony toy ny andriamanitra mampanota anao tony zao vakitsika zany zatra nataony io zanak'andriamanitra io averitsika indray mandeha indray le izy vakitsika indray eo amin'ny Jaona toko 9 tsy indrina fanondroany le teny hoe na mafisiny Yahosoa indronga io teny aza manota intsony io hoe nefa tsy reo ty andriamanitra ny tomponao nataony Jesus tsy zasa sy io Jesosy io inona ny zatra nataony taminao zao no nataony manontany foana hoy fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lady ny tena marina izy tsy afaka amin'ny fahotana de zany mahatonga azy miteny an'io izy tsy afaka tamin'ny fahotana vaketsika ny Jaona toko 10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraka 10 ary rehefa nitraka Yahosoa de hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny de tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tomoko de hoy Yahosoa de le vehivavy mantsy hoe totratra nijangatsanga de hoe misy manameloko anao ve de hoy izy le vehivavy tsisy tsony tomoko de hoy Yahosoa taminy za koa de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao ngeza be mihitsiny de aza manota intsony io izy io mpivonintsara io soatra ary am'izao sisa izao de aza manota intsony tena zahatra goavana be mihitsy zany teny zany ianao zany de didina am'izay hoe aza manota intsony zay le tena andriamanitra marina zay lay andriamanitra tena marina de namoaka didy mihitsy ny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io lay niteny taminao hoe tsy maintsy manota fa io nge micomprendre raha andriamanitra mahafantatra fa olombely ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana hitatsika mihitsy ny fa be famindram-po izy ka hiteny hoe aza manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po ve izy ny dikan'izany inge vakitsika ny teny andriamanitra hoe apokalipsia toko 2:20 donge vakitsika kely teny andriamanitra ty andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo vakitsika hoe diny faraka 20 apokalipsie 22 lasa aloha vakiko kely ato azafady raha olona 22 manisy zay apokalipsie 22:15 ely izy ty vakitsika rehetrrehetra ho voninahitra tady avasy Yahosoa fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tianainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy andriamanitra ve zany be famindram-po am'zany hevitra zany any ivelany aloha izy ny alika koona ny fanao miditsy lanitra lanitra ary irany le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanody ratsy ny mpijangajanga mpamono olona tsy misy andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rediredy ny mpitondra fivavahany zany entiny amonona anao aza mety miditra am'zany fa tena maty am'zany ianao raha vaketsika koa ny apokalipsie 21:15 apokalipsie 21:15 mijerevantsika indray mandeha zay le zay 21:27 azafady 21:27 apokalipsie 21:27 de zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina apokalipsie 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoatra ao anatin'ny boky ny fiainazay ny zanak'ondry ihany zay any Yahosoa ihany ny dikan'izany ka zay le mahasamihafa amin'ny Yahosoa Yahosoa ny teny aza manota intsony ary reo ihany mahazo miditra any amin'ny lanitry ny lanitra satria manino le tompotrano any nge dada Iavay io dada Iavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fataterany renareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait ka rehefa tsy parfait anao de tsy mahazo makany ka izy ny tompontranoko tsy azo nanaovana betizy zany na belo hoe hiditra any ianao ode ianao aza olombelona kely io kiantanao belo be hoe tsy aza za tsy maintsy tonga any tsy vita amin'ny vavanao zany rehefa ndeha ho any ianao de arao lalàna tompotrano ohatra ho an'ny filoha-pirenena ianao de tsy maintsy manaraka protocole ianao tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay ianao mandalo amin'ny secrétaire tsy maintsy mandalo an'izay ianao makao amin'ny chef de service makao amin'ny chef de service makao amin'ny directeur de cabinet mipasipaso ohatran'izany zay anao vao tonga arikatra amin'ny secrétaire général anay de tonga amin'ny secrétaire général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoha-pirenena hitanao am'izany hoe misy etape be de be vao tonga any amin'ny filoha-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra nga velao fa mandeha ho azy io
filopirenao e mbola olombelona tahaka anao e mety mahatoatra anao nge io e fa zany Andriamanitra zany angambonao mety maty zany mety miala am'izay fahefany ka rehefa ohatra ny teny izy hoe masina vao mahazo makaty de tsy azo nanaovana komantera koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao a mitadiava ny hevitra zay amasina anao a manarana ao an'izay ady a zay mitory ny Yahosoa de anaraka ny Yahosoa ianao dika zay a hoentiko makany aminy zay le hoe tsy maintsy atao batisa ianao amin'ny Yahosoa zay toriany zay ady avo afaka satria be de be rehefa pisoloky le anarany hoe Yahosoa zao raha mijery eny amin'ny YouTube nareo a na eny amin'ny Google de fa feno zany anarany Yahosoa zany ao feno ary tsisy izy daholo fa mpampanotana jereo va nefa nysoatra masina ny Yahosoa le teny izy zao ampianariko anao zao le Yahosoa teny izy a tsy mahay manota zay miaraka aminy a ary tena tsy mahay manota intsony tsy mahay manao ratsy ny dikan'izany tsy mahay manao ny zavatra ratsy tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra ra foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy ny izy zay na te olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy zay ny fahamasihana sy ny atsararananany ary zany ny qualité tsy mety manaiky zavatra ratsy izy de ndao raha jereva atsika ny tenin'Andriamanitra namafisy ny apôstôly ary zany teny zany Jaona voalohany a toko fahatelo a andininy fahadimy sy ny faheniny zay fa namafisina fa tena tsy manota ny eo amin'ny Yahosoa Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny faheniny ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy zay le lalàna zay zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy navita nanaisotra ny ota fa tsy Yahosoa ary tsy misy ota intsony ao aminy jereo nefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jesus sy ny jezasinareo nampanota anareo de eritreritra avy nareo fa voavonjy ny dika zao mamandiny e tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty am'zany ianao fa aza miditra am'zany verenay eny ianao tena izy manatona ny Yahosoa andao tao batesa amin'ny Yahosoa am'zay fa zao rehetra zao nge ny mamely anao e andininy fahenina fa izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota intsony a fa izay rehetra manota de tsy nahita azy na mahalala anazy mahitsy be zany teny zany ny olona mpanota de tsy mahita an'io Andriamanitra io a tsy mahalala anazy iza zany io fantatranao io ianao zay milaza fa mpanota hatram'izay tsy hoe konema ianao andro avo miteny zay koa tsy mpanota de mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky ny vomay mampanota anao zany fa nrehetrarehetra mandeha ranontany de mahafantatra fa rehefa mivavaka am'zany Jesosy zany a na ny Andriamanitra rehetrarehetra mihitsiny a de tsy maintsy mpanota daholo porofony zany ny faharatsiana ataonao rehetrarehetra manerana lalakaleanareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsakyjanony nareo zay le vokatsy le hoe Andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba teo afaka nareo fa tsy afaka kivy nareo aza kivy eto zay ady tonga eto zay ady zandry ny Yahosoa monjy anareo io ny fampianarana marina jereo io ary rehefa afaka mihitsy ny atao amin'ny Yahosoa zay ny mahatonga namiantsy hoe atao batisa vao vovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ne lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo de tsy azonao tao magnatry ny fampianarana io tsy mety mihitsy ny izy ka eto zay ianao de didina mihitsy ny hoe lay Andriamanitra tompoinao hatram'izay ke nampanota anao nefa ny teny soatra masy tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota jereo nge ny tenin'Andriamanitra no andininy fahavalo amin'ny andininy fahavalo jereo nge ty mba dinondireo rehetra nge teny any tokantrano dinio nge ty teny ty ary izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramy voalohany mba jerevo am'zany mba dinio mihitsy ny izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra ozy soatra masina de avy any amin'ny devoly daholo reo de tsy mahatonga saina avy anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'izany sary zany ny devoly nge zany ny dadanao de tsy mba mieritreritra avy anao hoe ho asoriko ny tenako am'zany sary zany fa ratsy zany sary zany fa ny ataonao inona voamenao mamaly foana tsy misy an'izany rangah tsisy mivaky loha am'zany rangah ka tsy efenao mihitsy ve zany le devoly raha am'zany hevitra zany ianao nge zany le devoly ary tokony mainao aminao daholo manodidina anao satria ianao zatra efa tenenina fa zay manota de avy amin'ny devoly de ianao nefa tsy tia asorona am'zany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny raha ianao tokony teny tena hiala am'zany de vao miara teny ianao mihitsy manidy tsy mivaky loha am'le izy ianao tsy mivaky loha mihitsiny no midika fa tena tianao ny devoly zay ny prof fa dadanao mihitsy ny devoly kanefa zay ady
tonga amonjy fa tsy amono verenao amin'ny Ahosoa fa aza manao zany hevitra diso zany tsy tondranao makaiza ne zany hevitra zany de hoe zarenao raha manao an'io devoly ange ny faly be amin'ny ary ny devoly tsy mba faly manao zatra tsara ho anao fa mpamon'olona ne izy mpamon'olona ne ny devoly no nge vakitsika ny tena Andriamanitra amin'ny Jaona toko favalo de mba hainao tonga saina mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io ianao mianatra miavinavina be io Jaona toko favalo andin'ny fahatelo amby efapolo 43-44 ndo nge vakitsika teny ty eno tsara ne hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo ianao nge modomeny voly fantatro zany fa jereo ny zahatra mahazo anao fahoriny tebiteby ranomaso tomany fangiry-firiny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana de mbola eretanao ve zany sary zany de zao mivoalazany teny ary nahoana no tsy Jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo io zao ianao io tsy mahay mihaino ny teny tia mihitsy ny ianao ty ka ianao mba mieritreretra hoe izao ve ny teny mandeha de mbola tsy tonga saina ianao hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny inge tia ny vany de zao le izy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao zany ve le teny de tsy mbo tonga saina ianao hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly de zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana de tsy mety miala afaratsiny ianao de mbola sy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina de zao jereo nge ao amin'ny andiny am'izay ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha misy diso moa zany le tsy pely teny fa mpamon'olona ny dikany io ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy de voly mpamono anao ve nipetrahanao moty tambatambazy anao fa vonono rehefa avy eo ho atsipony any amin'ny elo raha tsy matiny mbola velona ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao mba tsy ho tonga any amin'ny lantilanta mihitsy anao satria zahatra tsy tiany ianao makany de ampahorina anao ataony manota ohatra anazy ianao de mbola sy tonga saina ve mialamy Andriamanitra tsy izy mpampanoto anao io za tena amin'ny teny mihitsy mba avonjeo reto le fanahy teny ianao zay maheno anahy io efa miara-miasa daholo zao ny lantilanty eto ho amba amonjena anao io anareo ny ampitan-dranomasina any tena mba aza manamafo aza manamafo saina efa no ny miezaka ny ziady ambassadeur anao soady nefa miezaka ataoko direct ataodolo ny émission any afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet zao za zao hitanareo direct amin'ny internet afaka mandaraka nareo mandeha direct koa ny français am'izao ritenenako zao mihitsy de efa misy teny français mandeha direct ao mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao langy anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjenareo mbola apiditra langy mandaraka atsika fa alefa tsy kelikely aloha zany rehetrarehetra zany angere olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba avonjeo le fanahy efa miezaka mihitsy raha ny ambassadeur aneo soa tena amonjy ny olombelona tena miezaka anjaranao koa mba miezaka anao mba miezaka anao hoe avoty le fananao aza manaiky vonoany devoly tsony amin'ny fanaovana ratsy io anao fa possible mihitsy ny miala amy ratsy vavolombelona zany ny tenako voalohany ary ny zanak'Andriamanitra ato am'ty fanjakana tya zay efa misy eo am'roa arivo eo zay hoe ty Madagasikara zany reo anjaranareo ampitan-dranomasina koa mba miditra tsetra tahaka anay satria farana ny tantarany fampidirana olona fampidirana nisany famenona nisany jentilisa ho ampidirina koa nareo afa firenena maiza miditra nareo miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe melanareo am' Jesosy ary ny batisanareo nefany de batisa niaraka tamy Jesosy Jesoa sy Jesus Jésus de mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao batisa atao am' Jesosy ianao na Jésus na Jesus dia Jésus zany de zao mitafy an'ireo ianao sady mitafy didifolo no mitafy an'io Andriamanitra tsy izy mpampanotanao io de tsy afaka eo mihitsy ianao noviny raha vakitsika ny bokiny Jaona zafady Galatiana 3:27 moa tiako jevana teo fa lasa variana amin'ny teny de Galatiana 3:27 averiko am'izay le izy Galatiana 3:27 vakitsika amin'ny aran'ny Yehosoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Yehosoa de mitafy an'i Yehosoa satria ilay vohositra zany Yehosoa ny anarany zay le tena izy fa raha natao batisa atao am' Jesosy ianao de Jesosy zany ny tafianao
lay jesosy mpampanotanao ka rehefa resy laty anao fa nampanotanao i jesosy io a de ny fahendrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa satria maninony raha vo natao batisa tamin'i jesosy ianao a de mitafy an' jesosy ianao hatramin'ny farany tsy mety miany io fitafiana io ny any tokony anafanana io de any amin'ny batisa manatona ny ehosoa ndray ary lay batisa ataonao de le batisa any amin'ny ehosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrana didifolo intsony izay vo tena afaka ny fahotany ianao atria be debe ny ehosoany fa izao a mampanota olo reny a tsy afaka ny fahotany mbola mitandrana didifolo daholo izy etrarehetra zay mampandainga sy pisoloky anazy mivandravandra be le dite hoe natokana ho any zanak'isy rely ny didifolo efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrana didifolo efa mpanota ianao zay ka samy mieritreritra ary mandinika daholo tsy ketrehetra zay mandre a indrindra fa ianareo hafa firenena tsy ndriko am'izany nareo na frantsay na anglisy na amerikana na sinoana na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any e mba jerevo le tenin'andriamanitra tena mamonje tena soratra masina io e raha mitodika any amin'ny arabo manokana de zao ny teny manaky ny teniny mose eo anareo e ao anatin'ny soratra anareo any any amin'ny bokinareo any de misy soratra mihitsy ny ao hoe manaiky any mose nareo silamo aminareo arabo zany jereo zay teny zay dinio zay teny zay ary zany mose zany nanoratra an'io zanak'andriamanitra teo hoe yahosoa io ary zany yahosoa zany zao tohizy ady azy hoe afaka ny fahotana tsy manotentsony zay miaraka aminy zany zao fampianarana izao noho zany a mba hatonga le fitafianao ho tafahala tao le hoe ianao mitandrana didifolo esorona le didifolo zany o mitenanao io ary esorona le jesosy amin'ny tenanao io na jesus jisasy jesoa de tsy maintsy atao batisa ianao zay vo afaka ny fahotanao zay vo afaka teo io jesosy jeso io satria any vo afaka io ndaovaka etsikeny ao bokyny asan'ny apôstôly a toko faharoa amby roapolo a andininy fahenina ambin'ny folo asan'ny apôstôly 22:16 vakitsika inarany ehosoa zao teny zao asan'ny apôstôly 22:16 de ametraka fahanteny ianao hoe ianao nga momba olo efa madio no matonga nao mba miteny an'izao tena madio mihitsy ary tsy manota intsony ary tsy mahay manota intsony ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy zany ny ateo hoe tena olona tena tian'andriamanitra ary miaraka amin'izany andriamanitra tena mariny zany asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana mitso ny anarany ary aoka atao batisa ary aoka ho atao batisa ianao a ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanonjanona intsony zay zao ny didy ho anao zany didiny ianao zany tsy hijanona amin'ny toerana intsony tsy araka amin'ny jesosy na jesoa io na jesu na jisasy io didiny ianao tsy hipetraka am'ireo tsony tsy araka am'ireo tsony fa manaona mitsangana mientsony anarany antso am'izay anarany ehosoa fa io le mitondra ny famelan-keliko anao ary io le manafaka anao amin'ny fahotana ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe raha vo tsy antsonao zany anarany ehosoa de tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao raha vo tsy antsonao zany anarany ehosoa de tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao de ozy le olo hoe io tsy important zany asotsona zany anarana fa rehefa mino de ampy aza manao an'izany fisailana zany tsy voatsindry ny soatra masina mihitsy jerevantsika iny minao ny ahosoa de vonjeny ianao sy ny ankoninao jerevantsika asan'ny apôstôly seza angambany izy iny mba tsy ho saherantsika am'le tena vakitsika tsara izy io asan'ny apôstôly toko fahena ambin'ny folo andiny fa ao amin'ny andininy fa telopolo vakitsika asan'ny apôstôly a toko fa enina ambin'ny folo a de andininy fa telopolo zay ny vakivitsika teo manao ko andiny fa telopolo
mandinika andiny fatelopolo. Ary rehefa nentiny voaka izy roalahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao, zay zany efa antanina. Ianao koa zao mametaka an'izany fanontaniana zany hoe inona zany no ataoko raha henoko zany teny zany de inona no ataoko. De hoy izy roalahy minoa ny ahosoa tompo, tsy maintsy mino anao zany a de le inona iahosoa le inona, satria io le mahafaka ny fahotana. De inona ny toyny de ho vonjena ianao sy ny ankonanao, io zany ny azahoanao famonjena io iahosoa io le mahatonga anao tsy manota io iahosoa io, satria izy no naseho anaisotrany io ary tsy misy io tao aminy. Zay tonga ao aminy zany de tsy mahay manota intsony, ary matonga mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy. Zay fotsiny valin'izay. Ka rehefa mbola tsy tonga ao aminy anao no miteny hoe tsy mpanota ianao a de mpandainga ianao. Fa rehefa tonga ao amin'ny iahosoa kosa ianao de miteny hoe za tsy mpanota intsony, satria tena afaka ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany intsony ianao. Noho izany ny teny meko atsika androany a manatona ny iahosoa de andao tao batisa am'izay. Fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa, fa raha maty ianao any amin'ny hely foana, satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatana anao hoe tandrina dity folo, hita eo zany. Mpanaradian'i Jesosy hita eo zany, Jesosy no tompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao. Mba tonga zany ho afaka daholo a, mba ho voasasa, mba ho voadio anao de miala daholo zany a, tsy maintsy atao batisa anao manatona ny ziady zao hitanao zao no hoe ziady ty hitanao ty ny tenako ty zao no hoe ambassadeur-ny Jesosy ziady mitondra ny teny famonjena, lay tena famonjena ho anao. Atadiko fa tsy mitovy amin'ireo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo hitanao reo fa reo nampanota anao foana, fa ziady mitarika anao tsy hanota intsony, tsy mitovy zany zay. Reo ve tia tany fa zay tsy mitovy am'ireo, reo mpampanota olo reo. Toizany hoe ianao avy aiza vitantsika eo zany fa mbola tsy miditra am'izany tonotsika, ianao mahay ny fampianarana zao ny important de vonjeny fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo. Zao fotsiny reo mpitondra fihevana reo nge nampanota anao foana ary nitory Andriamanitra mampanota ary nanipy anareo any amin'ny helo. Raha tonga kosa na nitory Andriamanitra zay tsy fantatrinareo nefa ny tena tompon'ity soratra masiny ity, satria zay nitenenina de nampianariko anareo daholo iza zany ny ambassadeur-ny Jesosy ziady ianao mamariana azy. Fa raha olombelona mitovy am'ireo tahaka anareo eo de lay nampanota anareo foana koa nitoriko tahaka nataon'izy rehetra hatramin'izay. Fa matoa zany nitory an'le tena marina aminareo de nio hoe iza zany tsara de nio zay. Fa zao fotsiny teny meko anareo, matoa za afaka manadio anareo zay efa nadio hatramin'ny voalohany. Vakitsika ny ten'Andriamanitra araka ny bokyny Jaona 15:3, Jaona 15:3. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy efa madio raha toy ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo. Ny olona zay mahazo mivantana n'io teny Jesosy zany de trandria madio automatique izy rehefa mitondra n'io teny io, ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambassadeur-ny Jesosy zay. Efa nentina taminareo ary zay moa natonga de olona nanenjika anazy, satria hoe hafa ny any zahatra nitoriko ary nanenjika daholo ny olona. Saingy tonga saina izy ankehitriny efa naheno ny marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany. Anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina, tonga ny famonjenanao mahaiza mibebaka, mahaiza manatona n'Andriamanitra zany. Zay moa zany ny teny mazaha anareo zany satria zany Jesosy zany no tena famelan-keloko aminareo de manatona azy am'izay. Zany no tena mpamela heloko zany ary mpanafaka amin'ny fahotana. Asan'ny apôstôly disy Asan'ny apôstôly 7:20 andiny valo amby telopolo ny vakitsika. Asan'ny apôstôly 15:38 zany vakitsika vetivetika aminareo Jesosy hoe zany ange ny tena famelan-keloko aminareo fa le nitorian'ny olona taminareo tsy namela heloko izy sady tsy navita an'izany vao miary nareo nampidiriny tao anatin'ny heloko atao miala tao dikazay. Asan'ny apôstôly 15:38 de miantsoa ny Jesosy am'izay manomboka androany de vonjeny ianao, tena fitiavana zany, azazina le fitiavana. Asan'ny apôstôly 15:38 izy zany 13:38 azafady indrindra 13:38 asan'ny apôstôly diso kely toko sy andiny meko teo fa 13:38 ny izy asan'ny apôstôly 13 de ny 38 am'izay zao ry zao. Ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany no hitoriana ny famelan-keloko aminareo
ary rehefa nitoizana moa izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy sady hafa keliko ianao no tsy mahay manota intsony inona zao no mbola isalasalanao mahalatona ny Yahosoa am'izay ianao zay fa dia miraha soatsika eo tainy Yahosoa amarana amin'ny fotoana zany am'izay fampianarana zay ataontsika hariva afaka aza sotra betsaka dadabahala iavanany amin'ny teninao hitondra ny hatsarana sy ny fahasoavana rehetra le zao teny zao ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverina ho any aminao ny tanjona amin'izao teny zao dadamala iavao dia ny olona hitodika ho any aminao ny olona voavonjy eo amin'ny alalan'ny Yahosoa izay nahafoy ny ainy nandatsaka ny rany ho fanavotana n'ilay fanazy efa hovonjena hiverina ho any aminao dadamala iava ho any aminao Yahosoa taio ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona satria nampianariko azy teto ny fahamarehana nasehoko azy teto ny fahamarehana nasehoko azy teto fa ny anaranao tena marina ary netsoa ny hebreo anao da reo jiosy ireo tany aloha tany dia iaiava ary zay anarana zay no nitondra ny famonjely satria rehefa notonoana anarana hoe Yahosoa dia tena afaka amin'ny fahotana tokoa izay niaraka taminy ary tena tsy nainanota intsony sotra betsaka dadamala iava voninahitra anao manak'izay dia mamalia vavaka mamalia antso aonao voninahitra manak'izay amin'ny anaranao Yahosoa anao izany vavaka rehetra izany halleloia amen dia miraha soatsika rehetra samy teny Yahosoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana manaraka an'izay veloma tompo